Etsika goavana kosa no nikarakarain'ny Microsoft eto amin'ny ranomasimbe Indiana androany tao amin'ny hôtel Carlton Nanosy nanatanterahana ilay etsika antsoina hoe Open Door. Etsika iray ahafahan'ny mpankafy ny teknôlôjia ika farany fanakalo hevitra fampizara ihany koa ny mahakasika an'izay teknôlôjia ika farany izay avy eo anivon'ny Microsoft moa dia tsy mitsahatra manome fahafaham-po ny mpanjifa hatrany ka misy indray ny vokatra vaovao izay atolotra izy ireo. Nitanterahana androany tetsy amin'ny hôtel Carlton Nanosy ny Open Door izay nikarakarain'ny Microsoft eto amin'ny faritra ranomasimbe Indiana. Fotoana nahafahan'ireo mpanjifa sy mpiara-piombinantoka amin'ny Microsoft nihaona sy ny fanakalo hevitra mikasika ny teknôlôjia ika farany. Tonga maro namaly ny antso zany ny mpanjifa rehetrarehetra izay ny siblenay. Ireo mpanjifa ireo moa zany dia momba ny orinasa ny ankamaroany ary misy koa moa zany ny particulier Windows 8 sy Windows Server 2012 zany ny nouveau produit any Microsoft izay lancena androany. Manana ny anjara manokany Madagasikara amin'izany satria hita zany fa misy ny firoborony tsena araky ny produit Microsoft eto Madagascar. Isan'ny nasongadina nandritry ny fotoana ny système d'exploitation vaovao navoakan'ny Microsoft dia ny Windows 8. Anamaivana sy productivité mialatsiny amin'ny teny vahiny, productivité sy mobilité no tena hita vokatsoa amin'ny Windows 8 io. Le vokatsoa anatin'izay zany dia ny hoe tsy voatery eo amin'ny solosaina foana ianao manana ny documentanao rehetrarehetra fa afaka mampiasa koa ny tablette, afaka mampiasa koa ny téléphone izay efa harifomba. Zay le hoe productivité sy mobilité afaka ampiasainao amin'ireo device moa fiteny anazy na support anankitelo ireo. Nanamarika ny fotoana ny valandresaka narahina hevitra niarahana tamin'ireo manam-pahaizana manokana avy atsy amin'ny Nosy Maurice mikasika ireo teknôlôjia avo lenta afaka ampiasain'ny orinasa malagasy na madinika na lehibe.